ohatra raha vaovao farany voaraiko zao am'izao ora izao dia misy fitaovam-piadiana tratra ankify any ambanja hoe fitaovam-piadiana an'izy ireo araka ny fanadihadiana natao ihany koa satria ny tena mpanao gazety dia manao ny recoupement dia fantatra fa ny avy amin'ny mpanohitra no nanafatra an'ireo napiditra an'ireo antsokosoko tany ankify fantatra ihany koa tamin'ny alahady teo fa misy pikaramanady zany efa professionnel ireo nafaran'ny mpanohitra manokana mihitsy zany zay efa tonga ny Nosy Be noentin'ny fiaramanidiny Ethiopian Airlines amin'izao fotoana izao dia isaorana ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny mpitandro filaminana rehetra efa manara-maso akaiky ny toetra raha. Nisy ireo mercenaires agny filazana azy niditra avy tany amin'ny faritry Nosy Be iny. Fantatsika tsara fa ny aéroport Nosy Be ihany no voafidy ahafahana mare touriste eto Madagasikara. I touriste tonga Nosy Be dia tsy mahazo mihitsy mifindra aty amin'ny tany lehibe na aty amin'ny grande terre. Tsy nisy hatreto aloha ny mpananobohatra nieritreretina ho tonga na ny fitaovam-piadiana nampidirina tao. Entina andemena ny saim-bahoaka fotsiny zany ary eto zahay dia miantso ny vahoaka ray manontolo tony.